Tokolasy tongovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny rapom-pampirarintso ho antsika mianakavy amin'ity alakamisy 9 marsa 2024 ity. Isaoran'ilay naro noho ny fitantanany antsika satria raha tsy teo izany fitantanana sy ny fitahiana izany dia tsy afaka iresaka eto sika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Mada araba tsy misy anavana na eto anterana na eo masina ananterana izay izay samahazo lafalo amin'ny teknika satria dia zalahy reo zay mpiasa radio tsy eo ihany ko ny Facebook sy ny YouTube zany arakaraka ny mapety arakaraka ny mapety atsika mianakavy ny fanarahantsika ny izay. Ahoana ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity ny député aloha zany Mamy Rabenirina izay solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny distriktan'ny Ambohidratrimo sady questeur fahatelo anivony tenimieram-pirenena ihany ko dia tsy eto an-toerana izy rehefa alakamisy tahaka zao dia tokony misehatra eto izy saingy any an-dafiny rikany izy amin'izao fotoana zao any Qatar ny député Mamy Rabenirina mazava loatra misy ny antondiany any mbola hoentina eo ihany moa zany namana fanila safimanantany eo misary ho avoaka eo mba tsy atopy-trano miono antsika sosy raha zany hoe atiako Madagasikara zany raha zany hoe mpanohana ny président Marc Ravalomanana zany ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro ny tantanan'ny firenena rehefa mivoaka any ivelany na ny mpiara-miasa aminy dia ambara mazava tsara hoe lasa nakary izao ny atondia ihany rehefa tavaverina avany dia mitondra ny tatitra amin'ny vahoaka malagasy ary reo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena dia saika nanao an'izany avokoa ary zay dia adidy lehibe sy andraikitra mihitsy tsy hoe adidy fa tena hoe tena andraikitra mihitsy amin'ny asa satria ny fitondranany dia ase satria ianao nampindraminy vahoaka fahefany zany ka raha raisitsika zany hoe député Mamy Rabenirina izany raha nakany ivelany tsy vao zao izy makany ivelany zao izy any Qatar fa nisy fotoana izy tany taiza iny tany Ekosy dia rehefa tonga avany izy dia mitondra tatitra mazava tsara hoe zao ny atondia tany zao ny foto-kevin-dehibe no resahana tamin'izay tompony andraikitra na le tany sy ny sisa dia mazava tsara amin'ny vahoaka malagasy izany rehetrarehetra zany fa ny eto amintsika izay manana andraikitra eto amin'ny firenena indrindra ny any ambony any rehefa mivoaka any velany marina hoe misy ihany ny tatitra fa amin'ny Facebook amin'ny fanambarana communiqué de presse fa tsy zany eny tena andrasan'ny vahoaka malagasy raha amin'itony resaka communication itony zany satria io ny tena indehibe ny fitantanana amin'ny firenena fa le olona nandeha mihitsy no miteny manoloana ny vahoaka malagasy ny mpanao gazety moa zany no manana andraikitra amin'izay fitaterana ny vaovao izay fa mba manontany tena isika mianakavy ny amin'ny hoe mba firisan-jato ny zavatra naleo tany ivelany tany no atody aty amin'ny vahoaka malagasy fa ny zavatra hita dia hoe amboarina ilay fomba fitenenana tsy izay anefa no ilaina zay dia ny tsoampandroso mihitsy izay zavatra izay amboarina le fomba fitenenana amin'ny mapetipety tsara ny fitondrana sy ny hoe ny fomba fitantanana ny firenena izany tsy nahita zao tsika ny amin'ny hoe raha ny fanatanteraka eto amin'ny firenena ohatra hoe avy any ivelany tonga dia manao conférence de presse tsy misy an'izany question rédigé zany nisy fa hoe rehefa mivalana eo olo ny mpanao gazety tsy akanavaka nandritra ny fotoana maro zay tsy dia nahitantsika an'izay fa ny fédération baolina kitra no
tany fibetesana tany indray mitoraginy le tany filantany efa fotoana maromaro lasa ihany zay fa le hoe mpanao gazety malalaka to daholo na mpanao gazety de mametra fantanina zay manitikitika azy eo mbola tsy nahita zazy fa ny filoham-pirenena zay fandimby teo aloha de manao an'izany ary misy ana hoe tena manokana fotoana mihitsy any andapa any atsona direkta mihitsy amin'ny manjery-pajakana sy ny rehetra angambolo misy zany ny aty amin'ny station privé ara kapaina tsy avela mandeha amin'ny bouquet satellite nefa tao mpifidianany ty dia propaganda mandeha de zay ne zany izy sasany afaka mandefany anazy any bouquet satellite tany io mantsy hita mba voatra be zany ny mbesazy de kapaina tsy afaka mandeha rehefa fotoana maro zay no ny siny zany hoe fanakanana ny MBS tsy mandeha amin'ny bouquet satellite zany efa nisy ny atao hoe fandraisana andraikitra nataony ny tompon'andraikitra ny mpisolovava sy ny sisa any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra any fa hatram'izao aloha de mbola tam'le fomba nytenenina teo any fa anoza manaraka antony MBS ny radio zany ny fantara zany miara-manoza ny Facebook sy ny YouTube ka izay le ditsirenena hoe rehefa voaka ny velany ny tompon'andraikitra raha ny amin'ny presidenta Valomana ty de mazava tsara fa rehefa tsy manao tatitra mazava rehefa avy any am'izay aliany any ny olona anankiray ohatra hoe ndeha hoe ataontsika hoe ny mpitondra fanjakana dia diazelo misy atao hoe tsy fanomezana ny zaza azy fanomezam-boninahitra tsy fanazana ny lay vahoaka izay ny so ny vahoaka mihitsy tompoko mahafantatra amin'ny tsipriany ny vokatry ny diale any rehetrarehetra any ary tsy misy anavahana ny mpanao gazety indray arakarak'le station iny ny fomba hitaterany an'izany faizako ny izany hoe iresaka amin'ny mpanao gazety ianao de mpanao gazety anankiloha zao de misy avy amina privé anankiray de amin'ny manjery-panikana fa misy ty conférence de presse privé raha so hoe privé zany fotsiny fa ny rehetrarehetra io zany mbola ahitana hoe betsaka lesoka iny moa zany fa ny atary izy ny atondiany sy ny afakatry ny diany izany fa na zany na tsy zany dia misy ny sehatra eto amin'ny fandarana akatsehatra eto misy namana avy fatsiany zao efa miomakomana bakeo iny fanazava izy mifitany rahapirenena Madagasikara hiatrika fifidianana lisy fianana rehefa tsy hoan'ny fanetanana ny olona isoranana any anaty lisy mpifidiana any zany io dia atao dritra angilo fisoratanarana any anaty lisy mpifidianana misy tsy mitenen'io mihitsy eto amin'ity fireneny ity misy tsy mitenen'io kanefa izany fanetarana ataon'ny Madagasikara zany de fanampinane zany amin'ny mpikarakara ny raha tsy mangaika rehetra amin'ny fifidianana any satria hita amin'izao fotoa zao manamafy ny teny ireo société civile misy efatra amby folo nanao sy ny hita amin'izao fotoa zao fa tena tsy araka ny tokony izy ny fikarakarana ny resam-pifidianana izany ny tokotambe ny fifidianana fikarakarana-pifidianana eto Madagasikara dia tsy araky ny tokony izy ohatrany hoe tsy taon'ny mpifidianana zany le 3 sy 4 fa de miandryandry hoe ahoana ny resabola zany resabola zany tompoka rehefa le taona hitsahana amin'ny fanatanterahana fifidianana any firenena be de be any ivelany any tsy tokony hipetraka tsony zany hoe tsy tokony hoe tsony tsy misy fananina misy koa fifidianana communaly mbola misy kadoany fa fifidiana filohan'ny republika moa no tena hoe
samy matetika tokony izona momba ny resabola izany tokony ny fandanina fikarakarana ny organisation tsy tokony izy tozany satria anao zany efa anatay anatanterahana n'ilay fifidianana zao tsika tsy hita hoe ahoana matomboteny matomboteny civil maro amin'ny zava-misy ara-pivila mamikevitry misy an'izay misy fitezana raha hoe zany ny fitondrana misy firenena no atao hoe tsy miembro ampiateny société civile miembro ny teny ray aman-dreny dia mpanolotra am'zany tsy misy ny ny motra ny hita hoe tsy miembro reny ny fahitana ny zava-misy fa mamitendra société civile any hoe nenao de eritserimokana amin'ny fanatanterahana ny ity fifidianany ity dia ho hitatsika eo ny fa ny fiaina de mitombona ahoana moa zany hoe firenena fifidianana kanefa ny na ny firenena na ny samy mpiaraka ny samy mpitondra zany dia iafo mikefapia zany dia isany fanjakan'ny tsy fampitokisana ny fampitokisana zay ny le izy ny fampitokisana rehefa izy dia karazany mandeha fanentanana soratsoratsy anatin'ny fanany arany io ihany zany no anisany tsy hoe anisany zay no ahafahanao zany mampiasa zoanao anany fatrana imetragasa zany hoe manitra velona zany tsy mendrika mazao tena hoe amin'ny hoe zon'ny vehivavy zany tena fitsena zany ny fazakana hoe mananange daholo no kabary tena misy vehivavy tena kakarena vehivavy manana maizy azany vehivavy amin'ny fandrosoanany firene manana maizy azy vehivavy fanana firene dia tsy mianaraka ny tokony izy zany vehivavy malagasy zany raha saina joro vehivavy folo any firenena folo batia foy de anankiray aloha vehivavy malagasy le vehivavy tena hoe miatsy any aty-pena zany fa tsy le vehivavy le tsara fiainana fa le hoe vehivavy anankiray nalaina tao anatin'ireo sy folo isanjato lazain'ny setra rezam-pirenena hoe mantra dia tena ao anatin'ilay fadiranona vehivavy rehefa tonga valaza kapaneo misy vehivavy fifanana izazao fifanana ahoana fifanana ahoana zava-misera zany fifanana zany dia ahoana ny tokony ho izy zany dia fanao hoe politika be misy vehivavy vehivavy de singa anankiray anatin'ny politika zany ao anatin'ny politika firene ny
zao amasy roa zao